nanatitra taratasy fangatana ny déchéance na fanalana ny filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana androany ireo solombavam-bahoaka mpanohitra. Niainga tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mai teo amin'ny tokotanin'ny lapan'ny tanàna ny filarambe niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo. Nizotra tamin'ny filaminana tanteraka ny diabe ary tsy nahitana mpitandro filaminana na iray aza teny amin'ny lalana izay nolalovan'ireo olona marobe nanatitra ireto solombavam-bahoaka teny Ambohida ireo. Nitondra fanazavana mikasika ity taratasy napetraka ity ny solombavam-bahoaka hanitra Razafy Manantsoa rehefa tafaverina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny rehetra. Nakany amin'ny haute cour constitutionnelle ny député ho an'ny fiovana nametraka ny taratasy mangataka ny déchéance ny diary alalana omeny lalam-panorenana anay izany ao anatin'ny andininy 780 article 167 ao anatin'ny lalam-panorenana. Ao anatin'izay dia milaza hoe ny olona rehetra toute partie manana tombontsoa, olona toute partie intéressée, ny olona rehetra manana tombontsoa hitory mikasika ny filoham-pirenena dia afaka manao fitoriana any amin'ny haute cour de justice. Nazava ny fanazavana nentin'ny reto solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ireto fa ny zavatra takian'izy ireo dia ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement iray manontolo. Tsy hitsahatra amin'ny fitokonana etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mai hoy izy ireo raha tsy miala ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina sy ny gouvernement.